Polisy pirenena miisa telo amby telopolo indray no nasondrotra grady tamin'ity androany ity ka nahazo ny galona lanonana izay natrehandreo manamboninaitra fanadinina. Mitohy hatrany ny fanomezana fankasitrahana tamin'ny alalan'ny fanomezana galona ho an'ireo polisy pirenena navita betsaka tamin'ny asany. Tamin'ity androany ity dia polisy telo amby telopolo mianadahy no nasondrotra ary nomena galona tetsy Antanimora. Nanome voninahitra ny lanonana tamin'izany inspecteur général de police Randimso Blaise Richard, ministry ny filaminam-bahoaka sy ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky ao amin'ny ministera. Mahakasika an'ilay avancement izay natrehana teo moa zany iarahantsika malaza fa isan-taona dia misy ny avancement normal moa filazan'izy ireny izay mahasalafa azy amin'ilay hoe exceptionnel na ilay 5e. Le avancement normal dia ho an'ireo izay nahazo échelon faratampony eo amin'ny klasy misy anazy no miakatra grady amin'ny alalan'ny misy commission mandinika an'izy io. Dia à partir d'an'izay no miakatra grady ary manomboka amin'ny atao hoe commissaire de première classe, ny commissaire principal, commissaire divisionnaire ary ny contrôleur général. Misy telo amby telopolo izy ireo manderana Madagasikara fa ny solitenany ihany moa no tonga teo satria misy ny any lavitra izay tsy afaka no miasa diavana andraikitra. Izay ny antony fanomezana ilay maro grady teo izay ao anisan'ny mendrika teo amin'ny asany no nahazo an'izy ireny. Mbola izy moa zany tonao nandritra ny 2015 koa ireo mpiasa izay vohitsam-perinasa ka navita ezaka nahazo lettre de réputation na vita effort na hoe fazan'izany service rendu à la nation dia misy ilay spécial na 1/5e rehefa mivoaka ny mpianatra amin'ny janvier. Amin'izay koa misy fanomezana grady maromaro koa klasy ny amin'izay fotoana izay fa tsy dia grady loatra. Tsy marina velively kosa ny fisian'ny resaka mandeha fa atao zanak'ala hafa ny any amin'ny faritra amin'ity fandrotana grady ity ny ministra fa samy mahazo izany avokoa ny polisy manerana ny nosy rehefa tonga ny fotoana ary arakaraky ny asa vita ihany koa izany.